Fa mitohy hatrany ny fitokonana fanaraina izay ataon'ireo mpiasan'ny hetra manerana ny Nosy. Nandritry ny fihoanana tamin'ny mpampahalala vaovao ary dia nisy ny solotenan'izy ireo izay nitondra fanazavana moa mikasika izany fitokonana izany. No amafisiny ireo solotenan'ny mpiasa valonjato sy arivo manerana ny Nosy, fa niroso tamin'ny fitokonana fanaraina ny mpiasan'ny hetra manerana ny Nosy nanomboka omaly ary tsy misy misokatra avokoa ireo birao fandoavaketra. Notsahivin'izy ireo nandritry ny fihoanana tamin'ny mpampahalala vaovao izay nitanterahana tetsy Nosy androany ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Ny tiana resahana zany dia hoe mangataka izahay ny ambara tonga mpahefana satria efa tapitra zany teo anivon'ny tsy hoe tapitra inona moa zany fa eritreritry zay hoe mba tady vaholana isika dia tonga zany tonga amin'ny fitokonana dia teo anivon'ny ministeranay mpiay anay zany hatreto aloha ny resaka raha mba nirarianay dia mba hijery anay ireo ray aman-dreny ireo amin'ny tena fotoana faraze aingana zany mba hiravonany ity disadisa eto amin'ny sambatra rahanetra ity. Niverimaina avokoa noho izany ny fitokonana izany ireo izay tonga anefa ny hetra na ikarakara atota taratasy samihafa. Raha ny fantatra dia tsy misy ny service minimum fa miroso amin'ny fitokonana avokoa ny mpiasa rehetra manerana ny Nosy. Ny fivoriana lehibe izay ho tanterahana amin'ny zoma ho avy izao no hamaritra ny hotoan'ny hetsika. Tapitra rapito kosa ny préavis 27 ora izay napetraky ny mpiasan'ny faditseranana tamin'ny nitondron'ny vola sy ny teti-bola ka dia iroso amin'ny fitokonana ihany koa izy ireo.